dia ho ampitomboana mandrakariva ao anatsika ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anovosantsika afatra amin'ny teny ity ravana dia ny Jaona toko fahaenina ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito amby roapolo. Manasa antsika hanokatra an'izany ten'Andriamanitra izany. Andeha rahantsika mamerina ry havana ny famakiana ny andinin'ny fahaenina amby roapolo amin'ny eo perikopa io. Ny andinin'ny fahaenina amby roapolo. Iaraka iretina hoe tsika ry havana ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo kavoky. Amen. Anisan'ny fiteny mampiavaka ny Jaona ry havana rehefa mifampitaha amin'ireo filazantsara telo hafa ilay hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Any filazantsara telo hafa dia miteny tsotra fotsiny izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa. Fa ato amin'ny Jaona dia mampiavaka azy manokana ilay hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ka ao anatin'izany teny izany rehefa tsy hoe milaza zavatra marina fotsiny Jesosy fa ny dikany teny hoe marina dia marina tokoa ato amin'ny Jaona dia i Jesosy manao fanambarana mihezinezina. Fanambarana mihezinezina ary miverimberina be ato amin'ny filazantsarany Jaona rehefa io teny hoe lazaiko ianareo marina dia marina tokoa io. Izany hoe miverimberina zany Jesosy ato amin'ity filazantsara ity ny manao fanambarana mihezinezina. Ary anankiray amin'izany zany ilay andinin'ny fahaenina amby roapolo ry havana manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo kavoky. Azo zaraina roa io andinin'ny fahaenina amby roapolo io ry havana. Azo zaraina roa ny hevitra eo. Ny hevitra voalohany dia hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo. Hevitra anankiray izay. Fa hevitra anankiray faharoa koa ny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Dia ao anatin'ny fanambarana mihezinezina io ry havana malala dia misy fahamarinana anankiroa avy amin'izany teny izany sy avy amin'izany hevitra anankiroa izany. Ozy Jesosy hoe marina dia marina tokoa fa mitady ahy ianareo. Fa marina dia marina tokoa ihany koa fa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo mofo kavoky. Andeha andray hafatra anankiroa tahaka an'izao koa ary sika ry havana. Ary ezahana ny mba hahamora tadidy an'ity hafatra ity. Reto ary izany hafatra izany rehefa mifantoka amin'io teny ambaran'i Jesosy tsika zay ozy tsika hoe fanambarana mihezinezina dia reto hafatra anankiroa reto ry havana. Ny voalohany tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Satria ozy izy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo. Jesosy eto ry havana tsy niteny hoe zaza mba taditadiavina izany fa no hamariny Jesosy mihitsy hoe lazaiko ianareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo. No hamariny Jesosy fa mitady azy reto vahoaka reto. Ka tsy hoe zavatra nolavan'i Jesosy koa reto izany le mitady. Ary izay mahatonga le hafatra hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Fa ny hafatra anankiray faharoa miaraka amin'izay dia izao raha lazaina izany fa hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Fa ny hafatra anankiray faharoa dia izao ry havana fa hamarino ny raha ho didiso mitady ino isika moa. Dia tsy maintsy variana koa izany fanontaniana izany. Fa hamarino ny raha ho didiso mitady ino isika moa. No hamariny Jesosy hoe izany tadiavinareo. Fa amin'ilay tapany faharoa araka ny teny Jesosy hoe mitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo kavoky. No izany diso ny fomba nitadiavan'ireto vahoaka reto an'i Jesosy na hoe ny anton-javatra nanetana an'ireto vahoaka reto hitady an'i Jesosy. Dia tsy maintsy mamaly an'izany fanontaniana izany tsika. Marina fa mitady an'i Jesosy tsika. Fa mitady inona
am Jesosy tsika ry havana. De reo afatra anankiroa reo ary no ndray ho raisintsika mifanisy. Le voalohany de hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Fa amin'ny faharoa de jerintsika ny hoe fa mariny raha de diso mitady ino sika moa. Raisina aloha le avatra voalohany ry havana. Tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Vakitsika ary ny andininy faharoa amby roapolo de mijanona tsika amin'io andininy fahaenina amby roapolo io. Andeha tsika araka maky ary. Amin'ny aran'ny tompo manao hoe no ny ampitsoniny ny vahoaka izay nijanona teny ampitan'ny ranomasina tena hita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara-niondrana sambokely tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha. Kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinana ny mofo rehefa nisaotra ny tompo. Koa no nihita ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana sambokely izy ka nakany Kapernaumy hitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, Raby ovina ny tonga teto ianao. Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo. Nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Amen. Tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Tsy izy tadiavina ry havana no asian'i Jesosy olana eto, fa ho hitantsika ny amin'ny tapany faharoa. Tsy izy tadiavina. Dia maro io tsara ny ry havana ny zotom-po sy ny finiavany reto vahoaka mitady an'i Jesosy reto hoe. Fa raha namaky ilay andininy faharoa amby roapolo teo tsika hatramin'io andininy fahaenina amby roapolo dia mahita vahoaka tena mitotototo, mivezivezy mitady an'i Jesosy. Jereo tsara le fihetsika ilay vahoaka nitady teo amin'ny toerana anankiray dia rehefa tsy nahita ny anina very zareo, tsy ny anina, andeha indray tsika ho ary sao dia any izy. Dia nifindra toerana mihitsy tena hoe vezivezy mitady an'i Jesosy. Fa zany fihetsika hoe vezivezy zany rehefa na dia azaontsika manakatra hoe nisy fahafoizana tao anatin'ireo vahoaka reo. Ary farafahakeliny ary reto zavatra tany sainy reto no nafoy rehefa hoe hitady an'i Jesosy reto vahoaka reto. Ny voalohany aloha dia ny fotoana. Nisy fotoana nolanina tao mba hitadiavana an'i Jesosy. Satria tsy hoe nandeha dia tonga dia nahita an'i Jesosy ao anatin'ilay perikôpantsika. Fa nandeha teo amin'ny toerana anankiray dia tsy nahita, nandeha indray hifindra ho any amin'ny toerana anankiray. Misy fotoana hafa lanina mba hitadiavana an'i Jesosy Kristy. Fa tsy fotoana ihany, fa rehefa miteny koa tsika hoe aveto anao dia mifindra makeo dia tsy mahita an'izay tadiavinao dia mifindra makery indray. Misy hery lany koa ao anatin'izany. Misy hery lany koa ao anatin'izany. Ary raha amin'ny fisainana sy ny masontsika ankehitriny no mamaky aloha ny vezivezy reto olona reto tsy nahita veto avy eo nandeha nakery dia tsy maintsy nisy fandaniam-bola koa tao satria mivezivezy. Miala veto anao dia mifindra makery. Zany karaza-pafoizana zany. Akoatran'ny hoe ireo olona ireo koa dia nanana ny tokantrano izay nilozana koa ireo. Ary nisy zavatra nilozana tany na nisy olona nilozana tany amin'ny tokantrano io. Fa nanao zava-dehibe ireo olona ireo ny hitady an'i Jesosy Kristy. Dia namoy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ry havana malalatra ny tompo mifanaraka indrindra amin'ny fepetra takina an'izay ho mpianatra ny tompo zany. Raha mamaky tsika ny Lioka toko fa 17 dia misy an'ilay teny malaza an'i Jesosy hoe fa izay rehetra nazovy no tsy mahafoy ny zavatra rehetra dia tsy azo ekena ho mpianatra. Taratra eto amin'reto vahoaka mitady an'i Jesosy reto nefa ry havana. Zany fahafoizana ny zavatra rehetra zany satria maika dodona ireo olona ireo hitady an'i Jesosy. Tsara anie zany hoe laninao ny fotoananao, laninao ny herinao, laninao ny volanao, misy zavatra mpandeferinao any an-trano fa mandehanao miazakazaka mitady an'i Jesosy. Ary ataonao lara-pahamehana ny hoe hitady an'i Jesosy. Tsara zany. Ary tsy zany no nitohain'i Jesosy eto. Tsy zany ry havana. Ka zavatra tsara ka mila tohizana ny hoe mitady an'i Jesosy. Ary moa fa tsy zany ny teny Isaia mpaminany toko 5:10 ny andininy fahaenina. Haitsika tsara kosa ny teny zany hoe mitadiavany Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa ny anarany dia mbola kaiky izy. Hitanareo fa mifanaraka indrindra.
ka tsy zany ny olonan'i Jesosy eto fa zavatra tian'Andriamanitra indrindra ry havana zany hoe mitady azy zany ny olony ary ilay vahoaka nody avy any am-pahababona ry amin'ilay Malaky ny vakitsika teo a dia lazainy Malaky mpaminany mihitsy hoe ny tompo izay tadiavinareo dia rehefa vakina amin'ny teny Hebreo ilay hoe tadiavinareo dia tsy hoe nitady fentady fotsiny fa tena hoe nitady fatratra sy nikaroka ny fotoana tongavan'ny Mesia reo vahoaka nody avy any am-pahababona ireo ireo koa zany a dia tena olona nitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatongavany Mesia tena tsara ka toy izo ny hoe mitady an'i Jesosy aoka tsy ho diso ny famakitsika an'io teny io ry havana ka hoe tsy tiany Jesosy le mitady azy fa hoy ny tompo hoe lazaiko nareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo no zany a tena tsara ka toy izy no hoe mitady an'i Jesosy raha mijery ny fiainana ankehitriny tsika dia azo porofona mihitsy hoe tena mitady fatratra an'Andriamanitra ny olona ry havana za manokana zany dia mahatsiaro an'izany satria rehefa mahita an'ireo karazana fiangonana mila hitombo faran'izay aingana ny ireo izay atao hoe vaovao a dia ny zavatra tsikaritra misy mpanaraka foana ireny ary ny fanompoam-pivavahana ataon'ireo fiangonana ireny dia misy olona manatrika foana manaporofo zany fa tena mitady an'Andriamanitra ny olona ry havana tena mitady an'Andriamanitra ny olona ary tsara zany tena tsara zany ary indrindra arakaraky ny hanindrin'ny herin'ny olana izay misy ankehitriny dia mainka koa mampitombo vaika ny finiavan'ny fiangonana hitady an' Jesosy Kristy tena tsara zany ry havana tena tsara zany ary reheto amin'ireny fotoana ireny ary moa izay mbola tena nampahery vaika n'ilay fepetra noho ny amianara-pahasalamana dia nisy ny fepetra izay somaro natohina kely ny fiainan'ny fiangonana fa zavatra tsikaritra dia zao niady varotra ny fiangonana ny mba hivahan'ny fiangonana azahoana mitady an'Andriamanitra ao amin'ny tranony tena mitady an'Andriamanitra tsika tena tsara zany tohizo zany ry havana isika zao ne zao a isika izay manatrika zao fanompoam-pivavahana maraina zao dia zavatra tena matohina ny fon'Andriamanitra mihitsy ny finiavana sy ny ezaka vitantsika ry havana le hoe hitady an'Andriamanitra ary zay zavatra nafoiny reto vahoaka reto nitady an' Jesosy dia hita eo amintsika ry havana ary mbola misy fanampiny hafa azy ary dia zavatra mahafinaritra ny tompo zany hoe tonga etontsika mitady azy sika zao ne zao betsaka ry havana zao ny voatanan'ny orana any tany amin'ny tokantrano tany voatanan'ny orana vao meritratra hoe petsapetsa manerika tsy te hivoaka ny trano ary tsy fohy mihitsy le ao anaty body fotsy mafanao ary amin'ny andro merimeriketra moa dia tena zavatra mahafinaritra ny olona mihitsy le mifony body fotsy dia mijerijery tele eo koa dia manao Facebook koa mety zavatra ao tsara koa fa sika zao dia neritreritra mihitsy hoe tsy misy tsara ohatry ny mitady an'Andriamanitra dia tsy tanan'ny orana tsy tanan'ny orana fa dia tonga etontsika ry havana tsara ka tohizo zany hoe tsy misy zavatra mahatananao na herik'andro mikijy mitady an' Jesosy no lara-pamehanao fa ny sasany avy amintsika zao ne zao dia avy lavitra misy ny tsy nandeha fiara manokana misy ny nandeha taxi be misy ny nandeha tongotra entan'ilay hoe hitady an' Jesosy ry havana ohatra anazy zao a tany manary tsoisotra zao ny ala tamin'ny dimy maya te hitady an'Andriamanitra miaraka aminareo eto amin'izao tranon'Andriamanitra zao zany le finiavana dia hoy ny tompo hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'Andriamanitra ny sasany amintsika ara zao a tsy mbola nilatsahany sakafo akory mivavony tonga etontsika hitady an'Andriamanitra aloha satria ambony mihoatra lavitra ny fahavokisana ny fitadiavana an'Andriamanitra inona moa ny maharatsy an'izany ry havana ary zay mahatonga le hafatra voalohany tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy dia tohizo ry havana tohizo zany hoe tena apetraka ao ny zavatra rehetra mety misy amintsika reo zao mety misy marary amin'ny fianakaviantsika na mety ny ao an-tokantrano any napetraka any aloha lasa ianao mitady an'Andriamanitra eto zavatra manohina ny fon'Andriamanitra loatra zany hoe ao aminareo dia tohizo fa tsara zany ry havana engane mba ho zany mandrakariva amin'ny fiainan'ny fiangonana tsy voatanan'ny olana ary na inona misakana ioarana zany satria ambony amintsika ny hoe mitady an'i Jesosy faharoa sady farany hotsika hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy fa zao amariny reo dia diso mitady ino ny sika moa
amariny rao de diso mitady inona isika moa vao marina tamin'ilay tapany voaloha teo isany tadiavintsika fa tsy maintsy mame valy tentsika amin'ny tapany faharoa inona no hitadiavantsika an Jesosy zany mantsy no tsy mifanena eto amin'ny reto vahoaka mitady an Jesosy reto sy Jesosy sy ny fanomezana tsy mifanena ry havana ny vahoaka mitady zavatra amin'ny Jesosy ary Jesosy mitady zavatra omenany vahoaka tsy ny fanojo dia isika koa tsy maintsy mba mamaly azany fanontaniana zany marina fa mitady an Jesosy tsika fa mba omentsika valiny koa ry havana andeha ho amarintsika andreo dia diso mitady inona amin'ny Jesosy isika moa andao efa tsika vakitsika ny andininy faina amby-roapolo ka hatramin'ny andininy fafito amby-roapolo tenoko fa memiroso makany amin'ny fahazahoana ny afatritsika miaraka mamaky indray rytsika ny andininy faina amby-roapolo sy ny andininy fafito amby-roapolo vakina mafy ary aminarany tompo manao hoe Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny mihinananareo ny mofoka voky aza miasa hahazo ny hanina mety levona fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo fa izy ny nasian'Andriamanitra ray tompoka sy amen amariny rao dia diso mitady inona isika moa mitady inona isika moa raha mitady an Jesosy eto ry havana reto vahoaka reto rehefa dodododo avy any ohatra somary raha ataoko amin'ny teny mahazatra kokoa ohatra somary hoainina ihany any reto vahoaka nitady an Jesosy reto sa hoana fijerinareo azy le avy any efa mba tena hoe reraka ianao zany re rapy eo oviana anao ny tonga teto nareo ne tsy mitady hoe fantady anareo no ninananareo mofoka voky toy ny hoe matsiaro voatoina lay hafanampo lay finiavana ny vaivaiavana zay efa nitady anao tetsy teroa fosy Jesosy hoe nareo ne mitady any efa diso le zavatra hitadiavanareo ahy tsy lay tena zavatra no hitadiavanareo ahy ka misy zavatra anankiroa eo ry havana ny anankiray dia le tenenin'ny tompo hoe hanina mety levona andaniny zay fa ny ankilana dia le tenenin'ny tompo ihany amin'ny andininy fahafito amby-roapolo hoe ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay dia raha mamaly zany le fantany hoe mitady inona moa isika mitady le hanina mety levona sa mitady le hanina maharitra mandrakizay izy amin'ireo ny tena himatematesanao raha mitady an Jesosy ianao dia eto mantsika zao dia samy miaraka iretina hoe le hanina maharitra fa tsy zany ny tena marina fa ndenge hoporofotsika amin'ilay zavatra ambarany Jesosy eto rehefa mamaky ny filazantsarany Jaona tsika dia tsy mahita teny hoe fahagaganao mihitsy tsy mampiasa an'izany Jaona ry havana fa ny ampiasainy Jaona dia hoe famantarana signe zay ny ampiasainy Jaona zay ary ny teny izy eto hoe nareo ne ozy nitady anahy tsy noho ny nahitanareo signe na famantarana fa noho ny nihinananareo ny mofoka voky ny hoe signe na famantarana ampiasainy Jaona ry havana rehefa mamaky ny filazantsara io tsika anankifito moa ny famantarana na signe ao anatin'ny filazantsarany Jaona anankifito ny isany fa ireo famantaran'ireo ireo signe ireo dia tadidio tsara ry havana fa ny signe na ny famantarana atao amin'ny filazantsarany Jaona dia mpanondro ary mpitarika hisaina ny tena zavatra zay ny famantarana ao amin'ny Jaona tsy io tsy ilay signe ny tena zavatra fa ilay tondrondry ary ilay hitarihany antsika hisaina ny tena zavatra ary zany zao le olana eto ry havana zany zao le olana eto tokony ho haintsika tsara zany manavaka an'izany hoe signe zany lay manondro raha amin'izao contexte atsika zao anao no mikoakoaka signe na inona zany tonga dia mitarika atsika hisaina hoe pasteur io sao dia raha eto zao mikoaka dia tsy maintsy zay zao ny eo an-tsaintsika satria zay le signe raha mihevinevina eto dia tonga dia osinareo zany le signe zany misy zavatra tondrona tsy le mihevina zao ny tena zava-dehibe aminareo raha mihevina eto fa ny ao an-tsaina zao tonga dia le tondrony le mihevina hoe ko vidy io
nafarafaratsiny agripa mahery dia ohatran'izany mihitsy ny tanjo ny jaune mampiasa ny teny hoe signe fa tsy fahagagana famantarana fa tsy fahagagana satria tsy lay miseho no tena tadiavina fa lay tondrony ary ilay miseho dia mitarika ianao hikatsaka ny tena zavatra fa inona ary ny problema n'lay vahoaka nijanona taiza ry zareo nijanona teo amin'ilay signe izy lay ninana kavoky dia nijanona teo fa tsy nandroso izy hikatsaka lay tondrony io fahavokisana io lay tondrony io mofo io dia lay hanina maritra mandrakizay ny nofon'i Jesosy zay rehefa manohy mamaky nyo andin-tsoratra masina io tsika dia mahita amin'izay aorinao Jesosy mihitsy miteny hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana ao anatiny fa zay tsy mihinana ny nofoko ary tsy misotro ny rako dia tsy manana ny fiainana lay fampitomboana ny mofo tary fampidirana sy fintariana fotsiny hihinana handray an'lay tena hanina maharitra mandrakizay dia io mahatonga ilay fanontaniana andao koa tsika mba hanamarina aloha ny rao dia diso mitady inona isika moa fantadiavin'le vahoaka revana rehefa nidodododo ry zareo nitady nifindrafindra toerana nikatsaka ny tany finiavana hay rehefa tonga nanatrika an' Jesosy dia ny fitsaran'i Jesosy dia zao hoe ianareo mitady tsy mitady ny tena zavatra fa mitady aminareo mba hivahan'ilay olana mifandraika amin'ny fisinareo eto an-tany fotsiny ary zany ny mahazo antsika ravana hay ny hitadiavan'ny olona n'io Jesosy io hay ny mahatonga ny fiangonana io feno hay ny mahatonga ny fiangonana amin'ny joretseroa misy mpanaraka mitady ny hivahan'ny olana mifandraika amin'ny fisiny eto an-tany fotsiny ireny olona ireny fa tsy mikatsaka n'lay tena zavatra inona lay tena zavatra raha ny teny izy hoe lay hanina maritra mandrakizay fa maika manampy tsara ny fanazavana iny lay teny hoe fa izy no nasian'Andriamanitra ray tomboka se ny fanaovana sorona teo amin'ny Egiptianina tranainy tsy teo amin'ny jiosy fa fantatry ny jiosy zany fa teo amin'ny Egiptianina tranainy ny fanaovana sorona dia tahaka an'izao hoentina le biby dia rehefa hoentiny eo an'le mpisorony zareo le biby dia asiana marika sy tombo-kase ny tandrony dia nidikan'in'le marika sy le tombo-kase iny dia hoe ity ny voatokana ho sorony ny akoatra nyity tsy izy dia zany fisainana sy fihevitra zany zao no miara-dalana amin'ilay tenin' Jesosy eto hoe fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase zany hoe izy lay mpisorona voatokana ary izy rery ary ny fisorona ny no azo antoka hanome famelan-keloka sy fiainana ary lay zavatra atolotra amin'ny alalan'ny fisoronan' Jesosy io lay tena zavatra ary io ny tokony nitadiaviny reto vahoaka reto lay vokatry ny fisorona n'io zanak'olona io fa tsy lay fahavokisana tsy lay fivahan'ny olana mifandraika amin'ny fisina eto an-tany fotsiny dia mahafinaritra ry havana miavaka be io sorona nataon'i Jesosy io miavaka be io satria ary amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny 7:20 dia lazaina aloha hoe ino ro zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao fa rehefa mamaky tsika ny toko 10 andinin'ny 20 amin'ity perikôpa tsika ity ihany zany hoe amin'ny Jaona zany dia mampiavaka be an'io fisoronan' Jesosy dia zao tsy mila mpisorona izy hanolotra ny tenany fa lazaina ao amin'io Jaona toko 10 andinin'ny 20 hoe izy ihany no hanolotra ny ainy fa tsy misy manaisitra an'izany ihany kosa fa izaho ihany no hanolotra an'izany miavaka lay fisoronan' Jesosy sady sorona izy misy koa ny mpisorona ary zay le nasiana tsindrim-peo ary amin'ilay bokin'ny Hebreo toko 7 teo ny andinin'ny 4:20 sy ny andinin'ny 7:20 nampaherezana an'ireo kristianina jiosy zay saika hiverina hiankina amin'ny fombafomba-pivavahana jiosy dia ny fanelanelana ny mpisorona dia nampaherezana hoe ny fisoronan' Jesosy no azo antoka handraisana famelan-keloka sy fiainana azo antoko zany ary zany mitadiavo fa tsy ny hivahan'ny olana mifandraika amin'ny fisina eto an-tany fotsiny hoy zay amatsantsika hoe tsy zany anefa no nitadiavin'ny reto vahoaka reto ry havana fa ny hivahan'ilay olana mifandraika amin'ny fisina eto an-tany nono ry zareo dia inona nitadiaviny teo voky dia azotsika tohizana ireo olo ireo nitadiavany an' Jesosy marary dia
teo sitrana, tsy manam-bola dia te hanam-bola, tsy mananasa dia te hananasa. Zany le olana mifandraiky amin'ny fisiana eto tany fa tsy zany ny tena hitadiavana an Jesosy, fa ny tena tadiavan'i Jesosy amintsika mba ho tadiavintsika aminy dia ny matimatesantsika ry havana amin'ny famelan-keloka izay atolony. Ny matimatesantsika ry havana avy any an-trano any mba ho zany ny hery manentana antsika hano fiainana avy amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ka na tsy mivaza ny olako ampiany famelan-keloka izay atolotry ny tompo aho. Raha tsy sanatria hoe tsy enjery manitra fotsiny angalina izy Salamo 2:30 tahaka an'ilay teo ny andiny voalohany hoe sambatra ny olona izay voavelany elony, fa tena sambatra ve ianao? Raha apetraka eo anoloanao ary iny ianao ary tonga eto ianao hitady an Jesosy. Marary ianao ka teo sitrana na manana olana samihafa ianao te hiva. Ato ary zany ny olanao zany izay tianao vahana. Ato kosa ny famelan-keloka. O Jesosy, mifidiany ary anankiray amin'ireo ianao anaka. Ray amin'ireo ihany fidianao anaka. Na le olanao miva, na ny elokao voavela. Iza ny fidianao? Tsy maintsy izay tsy maintsy izay aloha eto. Fa zany le zavatra mitranga eto. Raha saina misafidy tsika, moa tsika matsiaro sambatra mihitsy rehefa nandray famelan-keloka, na dia tsy mivara ny olana izay nieritreretinao fa hitadiavanao an Jesosy rehefa tonga eto ianao. Fa tsaroanao mihitsy ve hoe sambatra ianao fa voavela ny elokao, ary sambatra ianao fa nandre tenin'Andriamanitra ianao androany. Izay fotoana anankiray azona manovo fiainana ry havana. Dia izay mahatonga le afatra faharoa amarino rao dia diso mitady ino sika moa. Ry havana malala rehetra ny tompo ny fiangonana FJKM dia tsy manana fotom-pampianarana manao hoe rehefa tonga eto ianao dia tsy maintsy mivaha ny olanao. Tsy zany ny fotom-pampianarana FJKM, fa ny fotom-pampianarantsika arak'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao: tsy voatery hivaha ny olanao rehefa tonga eto, fa ny zava-dehibe omeny tompo anao dia famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Mety ho vahan'ny tompo zany tsara sy mahafinaritra zany, fa raha tsy vahany koa zany dia aoka ho tsaroanao fa mihoatra lavitra noho zany ry havana ny fahasambaran'ny olona voavela eloka. Iny Salamo 2:30 iny le teny hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony, sambatra ny olona izay voasana fahotana. Dia vakio ny Genesis 7:20 mitantara ny fahaterahan'ny zanak' Lea dia nataony hoe Asera ny anarany. Dia in'le teny hoe Asera iny mihitsy ilay teny ampiasaina ry amin'ny teny Hebreo hoe sambatra. Dia ozy izy mantsy Lea hoe rehefa nijery aho ozy izy ny fiarahamonina nahita terada, dia ozy izy izay nitazana hoe sambatra ianao. Dia izay no natonga an'ilay anarany zany nataony hoe Asera, ny dikany sambatra. Zany hoe ny lanjan'ilay teny hoe sambatra olona izay voavela elo, lanjan'iny ka revana dia zao lanjan'ilay fahasambarana dia tahaka ny lanjan'ny fifalian'ny olona terada. Ary teo amin'ny Jiosy ny olona terada natao hoe vaovao mahafaly. Dia mitombona tsara zany, tsy misy zavatra mahafaly mihoatra ny hoe voavela ny elokao rehefa tonga teto ianao. Dia azo atao fahazaranao fotsiny rehefa ilay hoe andeha tsika ary hitsangana handray ny teny famelan-keloka. Azo atao tsy enjery hoe eo zao dia mitsangana zao dia avy indray zao mipetraka zao aorianan'io zany mantsy mahavoan'ny kultatsika. Efa itsika tsy enjery loatra, eo zao le mitsangana. Dia indraindray rehefa itsika ny am-pitoerana ny manitsy an'le ty rehefa diso le izy, fa mba firy amintsika ny tena miomana miainga avy any an-trano any, manao hoe tompo tsy aniko izay atongavako any amin'ny tranonao, te handray ny famelan-keloka tolotrao, te hanao fiainana avy aminao. Fa indraindray monotone ty fivavahantsika ty na io fanompony eo tonga fotsiny eto dia efa mandeha araka ilay niteneniko teo, eo le mitsangana zao, dia eo zao le mipetraka, dia eo zao le ohatran'izao zao ny tononony eo dia eo mirakitra zao dia eo zao mihira zao ny koralina, dia eo zao le mody amin'izay zany fa manomboka androany tena aoka ianao miala ny an-trano mivonona tsara handray teny famelan-keloka. Zany ry havana ny tena zavatra ka tsahina eto. Amarino ny rao dia diso, ao na le toeny mitady inona isika mo. Hamarana zao afatra zao ary havana. Ary zao koa ny fotoana farany aloha iaonantsika indray satria miara tapitra
amin'ny fotoam-piasan'ny pasteur volana ny fotoana andalovako eto. Afatra anankiroa ry havana, raha sitrakareo dia ampio amerina azy. Ny afatra anankiray voalohany ozy izy tsika dia hoe tena tsara ka tohizo ny hoe mitady an'i Jesosy. Dia zany tena tohizo ry havana tsara zao hoe, tsara zao hoe tsy tanan'olana mihitsy ianao fa himatymatesanao mihitsy apetraka daholo ny zavatra rehetra za handeha hitady an'i Jesosy. Fa ny afatra anankiray faharoa izy tsika tandremo ahoana le faharoa? Amarininy rao dia diso mitady inona sika mo. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.